Heloko dia faly miarahaba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Ny resantsika an'io zany dia aretina izay mpahazo ny vehivavy eran-tany zany amin'izao fotoana izao dia tsy inona zany fa ny fibrome. Ka io zany no tena aretina mampatahotra indrindra ny vehivavy amin'izao fotoana izao satria dia a partiran'ny 5-telopolo taona zany ny vehivavy dia mety isy zany ny possibilité azahoany an'io karazana aretina io. Inona moa zany no tena hoe mahatonga an'ilay aretina izany? Io dia resaka hormone, zany hoe ny vehivavy iray izay mamokatra hormone estrogène betsaka be kokoa zany dia io no mahatonga zany ny karazana fivotosana zany eo amin'ny tranonjaza. Izany hoe ny famokarana be loatra ny hormone estrogène zany no mahatonga an'ilay fivotosana. Ka ohatraohatran'izao zany no paozin'ilay fivotosana ao amin'ny tranonjaza. Ity zany ny utérus na ny tranonjaza zany dia ireto zany no mety ho paozin'ny fibrome. Ity zany dia fibrome aty ivelany, zany hoe fibrome pédiculé, zany hoe mety mahakasikasika ny tube digestif, ny fitaovam-pandevonan-kanina sy ny rehetrarehetra manodidina eo zany ny rein sy ny sisa izy rehefa pédiculé ohatran'io zany. Dia misy ny fibrome interstitiel, zany hoe ato anatin'ny paroan'ny tranonjaza izy zany no mipetraka. Dia misy ihany koa zany ny fibrome sous-séreux, zany hoe somary mivoaka kely zany aty ivelany ihany koa izy zany fa tsy pédiculé ohatran'ity anankiray ity. Ka hitantsika amin'izany zany ny hoe hamafy ny hoe fikorotanana zany ateraky ny fisian'ny fibrome ao amin'ny tenan'ny vehivavy. Ka io fivotosana io zany dia maro dia maro zany ny hoe zavatra renin'ny vehivavy zany. Zany hoe misy sensation de malaise, zany hoe tsy azoazon'ilay vehivavy mihitsy zany ny ainy fa dia matetika mizizitra ny kibo, mibotsina, misy rivotra ary dia tsy mahazo aina mihitsy zany ny akabeazan'ny vehivavy. Dia amin'izao fotoana izao zany dia une femme sur 5 zany no voan'io aretina io. Ka izy io zany tsy tokony hoe zavatra dia atao ampatahotra be loatra zany satria efa mandroso ny teknôlôjia ary mandeha ny fikarohana, ka zavatra azo sorohana tsara mihitsy zany ny fibrome satria izy io dia fivotosana ataontsika hoe tumeur bénigne zany, zany hoe tsy cancer izy zany fa fivotosana tsotra ao amin'ny utérus. Ny tsara ho fantatra nefa dia ny hoe ny fibrome rehefa aorianan'ny ménopause zany, zany hoe rehefa mitsahatra zany ny fadimbolan'ny vehivavy dia mety misy zany ny possibilité hoe anjavonan'ilay fibrome satria rehefa tonga zany ny ménopause dia tsy mamokatra estrogène intsony ny vehivavy iray, dia mety hoe manjavona ilay fibrome zany. Kanefa kosa mety mbola hitombo zany, ka eo zany no mila ny karazana hoe fijerena akaiky dia akaiky an'ilay karazana aretina satria mety izy zany andeha hatrany amin'ny homamiadana na ny tumeur maligne zany rehefa aorianan'ny ménopause. Nefa tsy voatery ihany koa nefany fa izay zany no antony hoe ampirisiana ny vehivavy zany rehefa manomboka eo amin'ny 5-telopolo taona miakatra zany dia ampirisiana amin'izay zany izy ny hoe anao examen gynécologique, andeha tsy tapaka zany anao fitiliana any amin'ny dokotera, ataontsika hoe indray isa-taona zany
mijery ny momban'ny fandehan'ny taova rehetra ao aminy satria ny prévention zany no zava-dehibe ka ny zavatra atorotoroko anareo eto zany dia ny hoe fomba fitondrana tena, ny fomba fitaizana vatana, ny saina ary ny fanahy manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany satria vaut mieux prévenir que guérir hozy izy ny fitenenana. Ka ny fomba fisehoan'izany ménopause izany zany dia mety zany izy io tsy hoen'ny vehivavy indraindray nefa hoe efa mipetraka ao mihitsy zany ilay aretina fa mety ho tsy hoeny zany dia mety misy zany ny hoe mandeha raha be mihitsy zany ny vehivavy rehefa mifadi-bolana ary dia manaitaina indraindray zany ilay vehivavy tsy narary mihitsy ny fadim-bolana hatramin'ny natongafany dia rehefa mialehibe izy nefa dia ohatrany hoe mandrefa miamarary zany ny kibony rehefa tonga ny fadim-bolana dia manomboka ihany koa zany hoe tsy mandeha ara-dalàna raha ny tokony ho izy zany dia isaky ny 28e jour eo zany ny fadim-bolan'ny vehivavy nefa rehefa misy zany ny fibrome dia mety any amin'ny 14e jour any zany dia efa mandeha mety any amin'ny 20e jour any amin'izay fotoana izay zany dia tokony efa mba ho mailomailo ihany zany ianao vehivavy rehefa misy an'izay karazana symptôme zay dia misy perte ihany koa zany misy ihany koa ny karazana fanaitainana zany rehefa manao firaisana ranofo na rehefa misy koa ny firaisana ranofo dia mety mandeha raha ihany koa zany ny vehivavy dia misy ihany koa ny atao hoe polacurie na ny mipipi matetitetika zany ny vehivavy iray satria voatohitohina zany ny vessie rehefa misy aniny fivotosana iny zany dia mety ihany koa mitohana na hoe voan'ny constipation zany ny vehivavy iray satria mety manohitohina ihany koa zany ny tsinay ny fivotosana ao amin'ny tranonjaza dia mety ihany koa zany izy mahatonga ny fausse couche na ny zaza izay miala ny kibo zany alohan'ny fotoana mety ihany koa misy accouchement prématuré na tsy ampivolana dia mety ihany koa zany mahatonga ny vehivavy anankiray tsy afaka hiteraka dia misy ihany koa ny karazana maintimainty zany loko maintimainty eo amin'ny serviette hygiénique zany rehefa amin'ny fadim-bolana araky ny efa niteneniko teo moa zany hoe inona no antony dia izay efa narazavaiko teo hoe miakatra be zany ny taux d'estrogène ao amin'ny vehivavy iray ka io zany no mahatonga ny multiplication amin'ny cellule ny progestérone zany dia io zany ny hormone izay micontré zany ny multiplication an'io cellule io mialatsiny indrindra moa zany amin'ny teny varimasaka satria vary amin'anana satria misy zany ny vocabulaire zay tsy de voadikako loatra zany amin'ny teny gasy dia ny zavatra hoe tokony atao zany dia ny mandanjalanja ny sakafo hohanina zany satria ny karazana tsinay zavatra maloto ao amin'ny tsinay zany na ny toxine ao amin'ny tsinay zany dia io ihany koa zany ohatrany hoe manitikitika ihany koa zany ny famokarana be loatra an'ilay estrogène zany ho an'ny vehivavy izay misy an'ireny hoe règle douloureuse ireny koa zany dia ahitana ihany koa ny fiakaran'ny estrogène be loatra zany misy ihany koa zany ny hoe
efa héréditaire na manaranaka raha ohatra ka hoe ny renim-pianakaviana ny rahavavy ny nenito ohatran'izay zany efa nisy fibrome dia misy possibilité betsaka zany ny taranaka teoriana ny itoeran'io ka izay zany no mahatsara ny prévention. Dia misy ihany koa zany ny hoe fikarohana nahitana fa ao amin'ny vehivavy mainty hoditra koa zany no misy bebe kokoa zany ny prédisposition amin'ny fibrome. Ny torohevitra izay afaka omeko eto moa zany dia ny hoe rehefa maheno ianao zany an'ireo karazana trangan-javatra ireo zany dia manatona aingana dia aingana zany ny dokotera. Ary ny dokotera zany izy anao ny karazana toucher vaginal sy ny palpé abdominal, zany hoe ny fitilina ny col zany mba ahafahany mijery ihany koa hoe sao dia misy zany ny cancer du col. Ary dia manao ny surtout zany ny échographie pelvienne, zany hoe ny échographie izay mijery bebe kokoa zany ny ao anatin'ny tranonjaza ka amin'ny échographie io zany no mety ahitany bebe kokoa zany ny hoe ohatry ny aiza zany ny haben'ilay fibrome, ohatry ny aiza ny abetsany ary aiza sy aiza daholo zany ny toerana misy azy, satria arakarak'izay koa zany no ahafahana mitsabo. Ka ny fitsaboana zany dia arakaraky ny hoe fahasarotan'ilay fibrome koa zany no ahafahana mitsabo azy raha ohatra ka hoe mbola zavatra centimètre 1 centimètre 2 centimètre ohatrohatran'izay zany dia mbola afaka ataontsika hoe levona amin'ny comprimé ohatran'izany sy ny hoe karazana fitsaboana izay maro dia maro zany ny hoe fomba afaka hoentina zany miatrika an'io fibrome io raha ohatra izy zany mbola kelikely zany na ny amin'ny isany koa zany raha ohatra tsy betsaka be loatra dia mbola misy ny possibilité zany ny hoe andevonana azy amin'ny comprimé. Fa rehefa hoe ngeza be izy zany misy hatramin'ny ohatrin'ny pamplemousse reny mihitsy ny angezan'ny fibrome dia amin'izay fotoana izay izy dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fandidina izany. Ka tsaratsara kokoa zany izy rehefa hoe mitenen'ny dokotera fa tokony ho didina zany hoe atao ny hystérectomie zany dia tsaratsara mandeha amin'izay mba tsy taran'ny aretina satria mety mandeha hatrany amin'ny mamiadana izy zany raha ohatra ka tsy voasoroka aloaloha. Misy bebe kokoa zany ny possibilité any hoe mba ahela velona ny vehivavy anankiray raha ohatra ka esorina zany ny utérus raha ohatra ka hoe efa ngeza be zany ilay fibrome. Tsy misy atahorana ny hystérectomie satria maro dia maro zany ny vehivavy matahotra ny anao an'io. Tsisy atahorana io ary tsy misy manohitohina mihitsy ny amin'ny hoe féminité anao zany, ny faharenesanao ny hoe mahavehivavy anao. Fa tsaratsara raha zany iny no hitondra fahasalamana bebe kokoa ho anao satria raha ohatra ka mitatra zany iny dia izay no ratsy. Ary mety ho sarosarotra izy amin'izay rehefa mitatra zany. Ka misy maromaro zany ny hoe torohevitra izay azoko omena ny vehivavy zany dia ny amin'izay hoe fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana aloha zany dia zava-dehibe. Ny fihinanana ny legioma sy ny voankazo indrindrandrindra moa zany ny laisoa, ny karaoty, ny betravy, ny tongolo, ny artichaut, ny citron, ny tongolo lay, poireau, ny zavoka,
ny zavoka koa zany a dia azo hohanina koa zany a ny voanina zavoka satria misy otrikaina betsaka ary miaro amin'ny mamiadana ihany koa. Ka ny fomba fanaovana ny fihinanana ny voanina zavoka zany a dia kikisana amin'ireny rapeuse ireny zany a dia iny vovony kikisana teo iny zany a no atao anatina jus na ohatran'izay zany mba ahafahanao hoe amitelinazy moramora kokoa zany. Misy ihany koa zany a ny anamaitso izay tena hoe aprisiana dia aprisiana ny fihinanana ny anamaitso satria manatsara ny vavony ary manatsara ihany koa zany a amin'ny resaka constipation ary mitondra chlorophylle ao anatin'ny tsinaitsika olombelona koa zany a ka mahatonga ny karazana fandiovana ihany koa ny tsinay zany. Dia eo ihany koa ny soya, tsaratsara kokoa zany ny lait de soya raha ohatra ka hoharina amin'ny rononon'omby zany. Dia ny zavatra misy fibre, tsaratsara kokoa zany hoe fihinanana zavatra misy fibre bebe kokoa. Ny moringa moa zany a dia efa nazavaiko teto tamin'ny fandaharana ny fihinanana ny moringa dia mitondra otrikaina maro dia maro satria rehefa misy zany a rehefa mandeha be loatra ny rà zany amin'ny fadim-bolana dia misy karazana fahaverezana ny fer zany, tsy fahampian'ny fer ao amin'ny vehivavy. Ka ity moringa ity zany a dia tsara tokoa zany a ho an'ny vehivavy. Dia efa nazavaiko teto ihany koa zany a ny momba ny hibiscus izay a mitondra fer be dia be koa zany a ho an'ny vehivavy. Dia eo ihany koa ny thé vert izay a tsara hosotrona matetitetika. Dia ny multivitamine atao amin'ny Jeanne Forêt Santé dia mivarotra ny multivitamine jerevo any amin'ny fandaharana ao amin'ny Facebook Jeanne Forêt Santé fa misy ny fanazavana an'ireo karazan-javatra rehetrarehetra ireo. Dia eo ihany koa zany a ny hoe fampidirana ny fer bebe kokoa zany a dia ny chocolat noir. Ny chocolat noir dia mitondra fer betsaka ary hohanina miaraka amin'ny kiwi. Ny kiwi mantsy zany dia misy vitamine C be dia be satria ny fer zany a dia miditra bebe kokoa any amin'ny tenantsika olombelona rehefa hohanina miaraka amin'ny vitamine C. Dia eo ihany koa zany a ny trondro. Misy moa zany a ireto thon en boîte na ny trondro ambifotsy reto zany a dia reto moa zany a ny tena fihinako matetika dia ampiarahana amin'ny salady dia tsara miaraka amin'ny huile d'olive na ny huile de coco. Ny huile de coco efa nazavaiko teto koa hoe inona sy inona daholo a ny zavatra entin'ny huile de coco zany a amin'ny vatantsika olombelona satria dia manatsara ny fikorianan'ny rà, manala ny cholesterol ary manatsara ihany koa zany a ny tube digestif ary miaro amin'ny homamiadana ihany koa zany a ny huile de coco. Dia misy koa zany a ny voamaina, ny tsiasisa indrindrandrindra moa zany a dia tsara ihany koa zany a ho an'ny vehivavy. Efa nazavaiko teto ny atao fève germée na ny graine germée izay ahafahana mandevina bebe kokoa zany a ny voamaina. Efa natoroko teto ny fomba fikarakarana azy satria rehefa misy amin'ilay germe koa zany a ilay tsiasisa ohatra ny voamaina dia iny zany a iny le germe iny a vao mainka mitondra otrikaina be dia be zany. Ka maro dia maro zany a hitantsika eto zany a maro dia maro ny fomba fikarakarana vatana satria rehefa manomboka eo amin'ny 70 taona eo zany ny vehivavy a dia efa tokony hijery akaiky amin'izay ny fahasalamany. Ka maro
no ny fitenenana ny hoe ny vehivavy zany a dia ohatrany hoe mandreny tenany zany hoe antitra raha vao manomboka ny ménopause. Fomba fisainana diso de diso zay zavatra zay, fomba fisainana taloha zay. Fa ny ankehitriny aty amin'ny Amerique du Nord dia io azon'ny vehivavy io a partiran'ny ménopause io zany ny vehivavy vao tena misy ny ataontsika hoe zany hoe seconde vie, satria eo izy zany a vao ijery amin'ny atsipiriany ny fahasalamany ary dia mijery amin'ny atsipiriany koa zany a ny hoe fiainany, satria iza moa zany ny andeha hijery an'izay alohanao. Eo koa zany a no mipetraka ny atao hoe fitokisantena, tsy maintsy zavatra koloinao ao aminao daholy a izay zavatra rehetrarehetra izay, fa tsy hoe ny fijeriny manodidina anao akory a no hoentinao a mitondra ny identiténao. Raha ny manodidina mitenenao hoe fa soara dia rehefa tsy manaiky an'izay ny tenanao a dia tsy andeha amin'izany karazana ankiviana izany ianao, satria maro dia maro zany ny vehivavy hoe rehefa tonga zany a ny fotoanan'ny ménopause dia maro dia maro zany a no mirona any amin'izay ataontsika hoe ankiviana izay, satria ny mason'ny olona zany no jerevana na ny mason'ny vadiny, ny mason'ny vadinao dia ianao ihany no afaka hanova azy, fa tsy izy mihitsy no tokony ho andrasanao amin'izay hoe inona ny fomba fijeriny anao. Dia eo ihany koa zany a ny rano a izay tokony hosotroana isan'andro zany a, isan'andro zany ianao a dia tokony misotro rano a farafahakeliny zany a 2 litatra isan'andro isan'andro. Dia misy ihany koa zany a ny huile essentielle mandrava sarotra, mananjavatra ny antsika any Madagasikara. Ny mandrava sarotra dia izay le hoe mandrava ny sarotra zay, ao anatin'ny asan'ny mandrava sarotra koa ny mandrava ny zavatra tsy metimety rehetra ao amin'ny tenantsika ka aza misalasala mihitsy, fa ato amin'izany Forêt Santé koa dia mivarotra ny mandrava sarotra ary dia nahitana vokatra maro dia maro zany a ireo karazan-javatra ireo. Dia ny mandrava sarotra zany a intelo ny goutte maraina atao ao anatin'ny sotrokely misy tantely, dia hoanina alohan'ny sakafo, dia amin'ny hariva koa dia intelo ohatran'izay koa zany a hoanina ao anatin'ny sotrokely misy tantely zany. Eo ihany koa ny karazan-javatra toy ny voanina voatavo, grain de citrouille zany, izay misy fibra be dia be koa zany a ary mitondra otrikaina maro dia maro koa zany a ny voanina voatavo. Misy fer, misy calcium, misy potassium, izany zavatra rehetrarehetra izany zany a misy protéine, tsara dia tsara koa izy dia ary dia mandintsinay. Tia koa zany a ny gatilier. Ny gatilier zany a dia ity zany a ohatrany tsy misy any Madagasikara aloha ny gatilier, fa aty Canada zao a misy an'ity gatilier ty a, izay a miéquilibré zany a ny hormone estrogène sy progestérone, ka mahatsara dia mahatsara ihany koa zany a ny hoe manakana zany ny fitombon'ny fibrome ao amin'ny kibontsika zany. Dia eo ihany koa moa zany a ny bouillotte, ny rano mafana izay afaka atao amin'ny kibo zany rehefa ohatra hoe ampijerevana télé na alohan'ny atory, mba manamaivamaivana zany a ny karazana fanaitainana amin'ny fibrome. Ka
tsindriko manokana zany a ny eo amin'ny hoe resaka fijerena akaiky momba ny anémie satria rehefa mandeha be zany raha dia misy ny anémie ka io koa zany a no tsara jerevana averiko indray zany a fa ity moringa ty a dia tsara dia tsara zany a ho an'ny anémie sy ny hibiscus. Zany zavatra rehetrarehetra izany a dia arahan'ny fanaofana ny fanatanjahantena, izany hoe izay fanatanjahantena hitanao fa mifandrindra aminao, ohatra reny danse aérobika izay efa nasehoko teto amin'ny YouTube daholo ny karazany afaka ataonao, afaka mijery an'ireny danse reny ianao a dia manaraka ny danse miaraka mandihy amiko eo zany ianao rehefa amin'ny YouTube. Ka io zavatra io zany a tsy voatery akory ianao hoe andihy eo mason'ny rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra rehefa tsy tianao zay, fa ohatra hoe any amin'ny mitokana ianao a any amin'ny salle de bain alohan'ny anao douche ianao zany a dia mandefa ny danse aérobika dia manokana eo amin'ny ataontsika hoe 15 minutes eo ianao zany a ao amin'ny salle de bain mba hanetsehanao vatana de efa zava-dehibe zay a isan'andro dia eo ihany koa zany a ny natation, ny la marche ianao ihany zany a dia afaka mifidy na mandeha manao abonnement koa zany a any amin'ireny salle de gym reny. Ny zava-dehibe zany a dia ny fahaizanao a mandamina ny fiainanao, zany tokony ampidirinao zany ao anatin'ny programam-piainanao zany a ny fikarakarana vatana, zava-dehibe zay zavatra zay. Ary ny fandamina-tsaina, zava-dehibe ny fandamina-tsaina, ny fahaizana mamaha ny olana, inona marina ny olana, satria raha ohatra ka avilivilinao ny olana dia ivilivily ihany koa zany a ny famahana azy. Izay zany a dia tsara mifantatra, ary efa natoroko teto reny hoe metody famahan'ny vehivavy ao ahiana ny problemany dia ny oponopono izany, zava-dehibe ny fahaizana mandini-tena hoe aiza ny responsabiliteko ato anatin'ity olana zay mipetraka ity. Tsy maintsy misy ny responsabilitenao amin'izay olana mipetraka, satria raha ohatra ka andeha foana ianao zany andeha hiaccuse any Marguerite na Alberta zany ho responsable ny olana eo amin'ny fiainanao dia miodikodina eo foana, satria ianao tsy afaka hanova ny olona manodidina anao fa ny tenanao aloha no afaka ovanao voalohany indrindra, dia manaraka n'iny daholo ny fiainanao rehetra ary manaraka an'izay règle apetrakinao amin'ny tenanao izay ny manodidina anao rehetrarehetra rehefa hainao ny mamey hoe izao zany a ny fomba hitondrako ny fiainako. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia entiko fotsiny anampiana atsika vehivavy ny mba tsy ho kivikivy rehefa hoe tonga zany ny fotoanan'ny menopause. Tsia aza mieritreritra akory hoe vitatreo ny amiko, maro zany ny vehivavy hoe defa manaiky fa defa hoe antibavy defa tsy mijery tsony ny fiainana, mbola eo ny ankizy izay mbola mba miandrandra ny fisinao, mbola eo ny olona izay manodidina anao izay manantena anao, na dia atao ara hoe ramose zany rehefa miakatrakatra ny taona dia efa mijerijery ny tanora ngambany zany tsy tokony ianao zany dia anaritoky amin'izay resak'izay, fa dia mampitohy manohy ny fikojakojanao ny tenanao ary dia manohy ny ezaka rehetra izay efa vitanao tamin'ny fiainanao na eo amin'ny resaka carrière professionnelle zany na eo amin'ny hoe projet izay efa natombokinao dia tsy tokony ho ajanona zany noho ny hoe akivina amin'ny resaka hoe diagnostikan'ny tsy na diagnostikan'ny ry, fa arakaraky ny
fahaizanao mikojakoja ny tenanao no apisy kokoa zany ny hoe possibilité ny ela velona anao. Dia toy izay indray tompolasy sy tompoko vavy no azona tolotra anao an'io manao fa abonnement amin'izany forêt santé atika natafa anatsara ny fiainanao. Bye bye.